Mrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's a guy to do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Mrs. Claus, this one's for you. Tell me, sweet mama, what's a guy to do? I'm tired of pretending it's just who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Oh, Mrs. Claus, let me be your man. Tompoko lasy tompoko vavy tonga eto anatrsehanareo za hay amin'ny fotoana tahaka amin'itony dia lazaina ny hoe angataka izay ho fara, angataka izay ho biby. Izy ndo rasolofoniarina tiana Judi Kael. Azo atao hoe Judi Kael fa zay dia manafoy azy amin'ny hoe Judi. Dia io azy rasolofoniarina tiana Judi Kael hitakalo fity amin'ny Ralaina Levo vola tiana Miangaly. Voniny ianao ity isy anajany Miangaly mandritra ny androm-piainanao. Betsika tehaka amin'ireo. Zao izy Judi ka niantanina ny didy dia hoe na ankaratsiana na ankafaliana dia vonona venao anao adidy ato amin'ny fianakaviana. Mahafinaritra anay ny valiteninareo ary mahafapo anay ka dia manambara ray izay tompoko fa dia ekenay ny fangatahanareo ka dia atolotra am-pitiavana any Judi Miangaly hovadiny ary efa tonga tserana na sambo tompoko aloha atolotra anao ity peratra ity alainareo vola tiana Miangaly homaniko ny fitiavako anao ary ambarako eto masony fianakavianareo manto. Fa manomboka izao ianao dia parako ny fomba malagasy. Eto amin'izay sy ny fiangonana izao rasolofoniarina tiana Judi Kael dia manaiky anao alainareo vola tiana Miangaly hovaly manaraka ny fomba fanambadiana kristiana. Mahafinaritra mahafinaritra. Io tsy anao sy andehananao any